Fotoana elaela izay no tsy nandrenesana an'ity ramatoa ity fa tato ato dia nampiakapeo izy. Maromaro moa ny hafatra izay nomeny ity ramatoa ity ny omaly sy androany ary anisan'ny teny izay nolazainy tamin'izany moa ny hoe olona namoaka ny vaovao marina noho ny samborina fa tsy niseny mangalabato, sambory niseny ary sambory koa idama Arsène hoe hafatra izay nataony. Ary tsy vitan'izay moa dia mbola nilaza ihany koa ny tenany hoe avitsoro Jean-Luc ary sambory dama Arsène sy Rajoelina. Noho ny farany moa no nilazany ity ramatoa ity ny hoe defa miteny ny beboty izahay fa izahay koa dia tsy mihitsy manoloana izao fisamborana olon-tsotra sy fangalaram-bato ataony seny izao hoe hafatra izay nataony ity fanirisoa Erneuve ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abonné vetivety alohan'ny chaîne-tsika ary asio j'aime ny vidéo. Azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire mialohan'ny hesoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny zava-nisy sy ny zava-nitranga tany Antsiranana faharoa no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity. Izy ity moa dia resaka lozam-pifamoivoizana izay nahafatesana ain'olona tany amin'izany Antsiranana faharoa izany. Raha ny fantatra dia fiara mpitondra mpandeha ity tradoza ity ary hatreto dia tsy mbola fantatra mazava izay tena antony loza sy isan'ny ireo maty ary ny naratra ihany koa. Nohon' izany dia mbola handrasana ny fanampom-bavony amin'ny ity trangana lozam-pifamoivoizana ity. Rehefa voaresaka atsika moa ny mikasika aniny lozam-pifamoivoizana iny, ndeha resika hijery kely an'ity zavatra mahoraka ity. Iarahantsika mahalala sy iarahantsika mahafantatra moa fa tena anisan'ny mahoraka amin'izao fotoana izao ny resaky ny tranonkalany seny ary samy namoaka ny heviny daholo ireo olona rehetra izay afaka maneho hevitra sy ireo olona rehetra mpanao politika. Ity zao dia solombavambahoaka ny boriboritany fa efatra ao Antananarivo renivohitra dia namoaka ny heviny ary toy izao ny hevitra izay nambarany. Nanisa vato izahay ary nanao direct tamin'ny Facebook ka hita tsara tao fa mandresy daholo tamin'ireo bureau de vote tety aminay ny numéro 7. Tonga indray ny famohany seny Madagasikara vokatra Vonjimaika nijery direct teny antoerana izahay fa mbola mandresy ihany koa numéro 7 Harlala Ramanantsoa. Nivantana tamin'ny haino vakijery ary hitan'izao tontolo zao ihany koa izany zavatra izany. Fa ny magaga nefa hoe ity solombavambahoaka ity dia izao ianareo mpanohitra mahita tampoka hoe mandresy satria hanakorontana saim-bahoaka ary manao piratazy ny tranonkalany seny. Tsy atompoko ary aza mifandoto fa izahay koa dia tsy adala fa efa niaro ny marina ary ny safidim-bahoaka hatramin'izay dia efa narovanay hoe ity solombavambahoaka ao amin'ny boriborintany fa efatra ity. Ary ny hafatra farany izay nambarany ity solombavambahoaka ity moa dia ny hoe mahaiza resy fa io efa avela mirakitra tsy hita maso hatramin'izay ka tsisy voka-pifidianana hiova izany hitsony eo fa efa mandresy ny kandidana tolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy iza moa izany fa Harlala Ramanantsoa. Izany moa ny hafatra sy ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fa efatra ity tsy iza moa izany fa Rafidimanana Désiré. Ary namoaka ny heviny ihany koa Ifanirisoa Erneuve, namoaka ny heviny ihany koa Ilalatina Rakotondrazafy manoloana izao zavatra mahoraka izao. Ndeha ary hojerevantsika tsirairay ny fanehoan-kevitra ireo olona izay samy manana ny lazany ao amin'ny firenena izany. Mazava ho azy moa fa nitondra ny heviny mikasika ny vokatra izay nivoaka tao amin'ny tranonkalany seny Madagasikara Ifanirisoa Erneuve. Nilaza izy fa rehefa nojerena ny sorsa nivoahan'ny PDF tao amin'ny seny nisy ny fandresen'ny tojo Ravalomanana dia tena avy ao amin'ny seny tokoa ary vokatra vonina tamin'ny 7 Desambra. Ilay PDF nisy ny fandresena Harlala kosa dia vonina ny 20 Desambra. Tsy mitombina araka izany ny piratazy raha ny nambarany fa ny tao amin'ny seny no namadika ny vokatra. Nilaza ihany koa ity ramatoa Ifanirisoa Erneuve ity ny hoe rehefa tsy joro ny fitsarana dia aleo hanaova ny fitsarana Facebook azy.
Tsy vitan'izany ihany koa moa fa dia niantso ireo 106,643 personnes izay nifidy antojo mba hiaro ny safidiny, ary raha ireo olona izay nifidy antojo re fotsiny no midina andalambe dia tsy tana ary tsy afaka hosamborina avokoa satria tsy antonony anireo ny fonja. Izany moa nahafatra izay nataony ity ramatoa ity ny mikasika anio zavatra mahoraka izay hita tao amin'ny tranokalanseny io. Fa ny fanehoan-kevitra sy ny hafatra izay nambarany Lalatina Rakotondrazafy kosa dia tena nazava. Toy izao moa izay nambarany ity Lalatina ity. Eto dia mipetraka mazava ilay hoe aki profite le crème hoy Lalatina. Maninona ny tonga dia Tim sy ny Pierre dia aminy daholo no namoaka voalohany ilay hoe vokatra hafa navoakany seny ka lasa nampandresy antojo ravalimanana amin'ny salanisa 2 faingo 1 isanjato. Ny fanontaniana mipetraka hoy Lalatina dia ny hoe naminany ve izany ny mpomba any ravalimanana fa niovatampoka ny vokatra tamin'ny andro nivoahany io tao anatin'ny tranonkalany seny, dia iny tokoa izy reo nandeha nitsidika an'izany tranonkalany seny izany dia niova tokoa ilay vokatra. Koa raha tsy kilalaon-jaza izy ty hoy Lalatina fa mazava be hoe mbola ao foana ilay finiavana hanakorontana. Ampy kosa izay, tena mba ampy kosa izay hoy ity ramatoa ity. Nohony izany hoy Ariette dia azo sokajina ho fandikandalana araka ny voalazan'ny lalàna fehizoro mifehy ny fepetra ankapobeny amin'ny fifidianana izao zavamisy izao, karary loatra raha sokafana ny fanadihadina ary atao ny fanenjehana araka ny lalàna izay tompona andraikitra amin'izao zavamisy izao. Ino moa ny hafatra izay nambarany Lalatina Rakotondrazafy Ariette ary tena nazava mo iny hafatra sy ny fanamarihana izay nataony iny. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hilazany zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia resaka fiaramanidina vaovao any Madagascar Airlines. Tonga ny androny omaly teny Ivato ny fiaramanidina vaovao any Madagascar Airlines. Fiaramanidina izay hanampina ireo fiaramanidina miisa 5 miasa amin'izao fotoana izao mo io fiaramanidina io. Anisan'ny vaovao tsara moa izay sady vaovao mafaly, nohon' izany dia tsy hainy tsy soatra manokana any fitondram-panjakana izay taritiny filoha Andry Rajoelina. Be dia be moa ny zavatra izay efa nolazaintsika teo, be dia be ihany koa ireo zavatra izay efa voaresaka toy ny fanehoan-kevitra izay nambarany Fanerisoa Erinaivo sy ny fanehoan-kevitra izay nambarany Solombavam-bahoaka ao amin'ny boribory tany fa efatra, ary ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony Lalatina Rakotondrazafy. Ireo olona be dia be ao anatin'ny tambanjotra antserasera moa dia manaraka foana ireo zava-mitranga sy ireo rehetra fanehoan-kevitran'olona izay heverina fa manana ny mahizy azy ao amin'ny firenena. Ka ny ankamaroan'olona nisy nilazany hoe ity angamba Lalatina VS Fanerisoa ka anizany marina hoy ireo olona izay mpanaraka ny vaovao mafana. Tompoko vavy izy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia ankasitrana ianareo na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yato misesesy tsy mijanona tsy anka yato. Zay fa tsy halavenen resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oye, tsao tsao amin'ny manaraka indray.